Mbola mpifaliana ihany no afanay miaraka aminao ary misaotra anao zay ny fidiny TV 7 fois ho namanao amin'ity resadresaka ara-baiboly ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra ary zany sitrapon'Andriamanitra zany ny hitondra fiainam-baovao, hitondra fahasoavana, hitondra fitahiana ho anao. Hotohizana ilay fanazavana izay nangatahanareo tamin'ny fanontaniana samihafa sy ny remarque maromaro fa tsara foana no misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra atao ary miantso ny fanamasina mba anatrika na izay na ianareo dia mba samy atsapana zany fanatrehan'Andriamanitra zany amin'ny fanamasina. Vavaka zany ny apôstôly. Misaotranao Andriamanitra mbola afaka miantso ny anaranao. Dia ianao ilay izy hatrizay ary mandrakizay. Ianao no nanao ny mazava dia nisy ny mazava. Mangataka izany fahazavana avy aminao zany Tompo mba hikasika sy adamenao na eto ary any amin'ny tokantrano, any amin'izay rehetra mijery an'izao fandaharana izao mba hitoetra sady handeha amin'ny fahazavanao izay ary tsy hikasika anay na ny fahamaizina na ny fiadin'ny fahavalo fa potehanay amin'ny rahan'i Jesosy sy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay ireny fa ianao kosa dia hitantana anay mihoatra n'izay avy nandresy ho voninahitry ny anaranao amin'ny fiainanay izany amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra ray. Amen. Fanampim-panazavana ihany izy ity ao amin'ilay toko 17. Matoa apetraka ao anatin'ny baiboly dia tsara ny mandinika azy ary sambatra izay mamaky sy mandinika an'ity faminaniana ity fa tombotra ny andro ka ny fahatongavanay ito zany tsy rehare, fahatongavanay ito zany tsy hoe hitady olona, ny hahatongavanay dia ilaza ny fahamarinana, ny faminaniana avy amin'Andriamanitra izay nomenan'i Jesosy Kristy ary nampitondraina ny Jaona. Efa maty apôstôly Jaona dia entina indray zany ny fanazavana izany afatr'Andriamanitra zany. Vakitsika ary izy ao amin'ny Apokalipsy toko 17 ny andininy 7 manao hoe indro ny hevitra izay misy fahendrena. Eto zany aloha ny tompo dia mametraka mihitsy alohan'ny hamahana an'ilay kody apokaliptika dia fahendrena no apetraka Andriamanitra ho an'izay mandinika dia mandinika amin'ny fahendrena. Fiana moa natao hoe fahendrena. Ny fahendrena dia fahatahorana an'Andriamanitra, fahatokisana an'Andriamanitra, finoana an'Andriamanitra mitondra fahatokiana lalina. Ka raha mandinika an'ity apokaliptika izay tena milaza ny zavatra ho avy dia ozy ny baiboly hoe indro ny hevitra izay misy fahendrena. Na izy manome an'izany na itsika izay mandray an'izy dia takina ny fahendrena. Ny loha 7 dia tendrombohitra 7 izay petrahany raha vehivavy ary mpanjaka 7 ireo. Efa hita foana zany fa papa anankidimy no nitondra ny fiangonana tamin'ny fotoanany 1929 nakaty ary efa lavo ireo papa dimy ireo. Pie 11 ny voalohany ary Jean Paul Ier fahadimy efa maty am-perinasa. Fa manomboka amin'ilay fahenina dia lazainy hoe ny anankiray kosa mbola eo ihany. Tsy midika zany hoe ity faminaniana ity dia mametraka ny papa Jean Paul II ho namany velona foana. Tamin'ny fotoana zany i papa Jean Paul II zany nihita ny faminaniana miasa fa rehefa tonga ny fahafatesan'ny papa Jean Paul II dia namany maty ihany izy na dia mbola nakarina avy any amin'ny lavaka indray izy mba ampiakarina sy hosorana amin'izay hevitra everiny ny mpanao azy. Fa eo amin'ny fafito koa dia tena enjana amin'ny faminaniana tonga dia pilina ohatra ny famantaranandro. Milaza hoe le anankiray mbola tsy ao fa rehefa tonga izy dia hitoetra kelikely vetivety. Benoît 16 ny papa mystérieux. Sarotra be ny mahakany Benoît 16 na misariny azy tsy tavela teo izy fa niala. Jere tsara ny heran'ny faminaniana fa miala vetivety izy dia miala vetivety dia tanteraka izy. Fa tsy Benoît 16 ny resantsika fa le fahavalo resako tamin'ny farany teo fa tsy voatonona ho loha, tsy voatonona ho mpanjaka, tsy voatonona ho isan'le tendrombohitra ity papa François Ier ity fa nametrahana azy dia hoe ny bibidia. Ny bibidia
io zany ny tsara jerentsika satria ny andiny faraika amby folo dia milaza izy manao hoe ny biby ty izay fahitanao dia izay teo ihany ary tsy eo zao dia izy namany fito mahavalo azy ka hoany ho lasany mifandringana zany hoe fahaverezana. Andao jerentsika atao ny baiboly hoe aiza ho aiza ny amin'ny lalan'ny tany na ny tantaran'ny tany ity ho lasa mifandringanany ity. Manasanao amaky ao amin'ny faminaniany Daniela, mpaminany Daniela izay nahita fahitana ny amin'ny tantaran'ny tany hatrany amin'ny farany, hatrany amin'ny fandravana. Daniela toko faharoa dia ngamba tsy voavakintsika eto fa tonga dia fitinina fotsiny ilay izy. Tantakan'izao no anatin'ny Daniela toko faharoa nahita fahitana sy nanonofo ny mpanjaka Nebokadnezara, Babilôna zany, tamin'ny taona 650 avant Jésus, 605 avant Jésus-Christ ka hatrany amin'ny 562 avant Jésus-Christ. Napatahotra azy ilay fahitana dia natsoina Daniela, mpaminan'Andriamanitra. Dia zao ny fanazavany Daniela n'ilay izy. Lay mpanjaka nanofy tsy nahafantatra n'le nofy, tsy natadidy, fa Daniela ny amoaka n'le nofy sy ny hevitry le nofy. Dia tahakan'izao le izy nahita ianao mpanjaka ozy taminao natory sarin'olona ngeza be mampatahotra ary ny lohan'izany tsara zany dia volamena ary eo amin'ny tratrany dia volafotsy, eo amin'ny valahany dia voalaza fa varahina ary eo amin'ny tongony midina dia vy ary ery ambanimbany ery vy sy tany manga. Raha mbola nijery ianao mpanjaka hoy Daniela dia nahita vato anankiray tsy nendahan-tanana ny alina tamin'ny tendrombohitra dia nanidy ny vato io izy Daniela tao anatin'ilay fanazavana n'le nofy dia nenjera teny amin'ilay tongony misy vy sy tany manga, zany hoe any amin'ny ratsa-tongotra. Dia nirodana ilay sary lehibe hitanao ary ilay vato hitanao niala avy amin'ny tendrombohitra fa tsy nendahan-tanana dia hitanao fa lasa lehibe ary nanenitra ny tany. Marina ny nofy ary tsy maintsy ho toa ny heviny. Raha jerena zany io tantara io dia zao hoe tantaran'ny fizotran'ny tany ka i Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna no mpanjaka voalohany. Nanaraka azy le takan'izao lay volafotsy mediana sy persiana nataon'ny olona amin'izao fotoana zao hoe Iran sy Irak. Manaraka azy ilay varahana dia Grika, Grèce no filazantsika azy, filaza amin'ny vazaha azy, ary eo amin'ny femidina vy dia Roma fanjakana. Dia eo ary ambanimbany lohalika midina iny vy sy tany manga dia tsy izay ihany koa zany fa Roma vy fanjakana sy tany manga fivavahana. Tamin'ny fanjakan'ny Roma zany no nisy ny fifangaroana ny ara-panjakana sy ny ara-pivavahana. Fa Daniela nilaza hoe miezaka ozy izy ilay tany hipetaka amin'le vy fa tsy mety ikambana. Tahaka ny tsy fetezany tany sy ny vy arabaky teny ikambana dia tsy mety ozy tamin'iny fotoana tsy napety azy iny. Tamin'iny fotoana iny mihitsy ny nahitany Daniela n'le vy le vato tsy nendahan-tanana nenjera teo amin'ny toerana io. Roma ny fanjakana manjaka amin'izany ary miezaka anaparitaka ny fivavahana katolisisma izay lazain'ny mpaminany ato hoe tsy mety ikambana. Ao amin'ny toko faharoa amin'ny Daniela dia vakiako ny andininy faefatra amby efapolo manao hoe ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo Andriamanitry ny lanitra dia hanorina fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay. Ary izany fanjakana izany tsy avela ho an'ny olo-kafa fa ireo fanjakana rehetra ireo dia ho torotoroniny sy ho levoniny fa izy kosa hitoetra mandrakizay. Fa toy n'le nahitanao ny vato nendahana tamin'ny tendrombohitra nefa tsy nendahan-tanana sy ny nanorotoroniny vy sy ny varahany sy ny tanymanga sy ny volafotsy ary ny volamena dia ampahafantarin'Andriamanitra lehibe ny mpanjakany amin'ny zavatra ho avy rakizay marina nofy ary tsy maintsy ho toy ny heviny. Maty Nebokadnezara tsy nahita ny farany fa zasy ianao no ahita ny farany
ka ny papa izay mitondra n'ilay vy sy tanymanga ity fahavalo ty no lazainy hoe ho any amin'ny fandringanana. Zao zany io eo amin'ilay fotoana tsy tanteraka amin'izao fanim-potoana resahako zao dia ny hoe ho lasany amin'ny fandringanana oviana ilay vato tsy nendan-tanana hita amin'ny mpaminany Daniela ka nylazainy hoe tsy maintsy ho tony heviny no tanteraka. Raha atao mazava n'iny resaka tsorina dia tsotra zany e. Jesosy ilay vato tsy nendan-tanana avy any an-danitra mamely ny tany zay rehetra monina eo aminy ka eo amin'ilay vanim-potoana isiany visy tanymanga no amelezany azy. Misy an'ilay ratsa-tongotra 10 le firenena 10 izao vanim-potoana iainantsika izao no tanteraka zany. Raha efa tanteraka aza ilay mpanjaka fahavalo hoe biby ty 7 namany valo namany 7 azafady efa eo le vato sy nendan-tanana tamin'ny fahavelony Jesosy dia nametraka tsara ny famantarana amin'ny fiaviany eny amin'ny raha ho any lanitra. Arisan'ny lehibe ao anatin'izany teny zany manao hoe ho avy eny amin'ny raha ho any lanitra ny zanak'olona ary maso rehetra ahita azy fa na zay nandefina azy avy dia ahita izany. Eo zany tsika niditra amin'ny fandarana rehefa avy eo ny hoe inona ny tsy ampy mba hatongava n'ilay vato tsy nendan-tanana amely sy anapodika sy anorotoro n'ilay loha volamena sy ny varahana sy ny vy sy ny volafotsy sy ny varahana sy ny vy sy ny visy tanymanga izay misy an'ilay mpanjaka na le papa amin'izao fotoana izao voalahatra ho fahavalo na amin'ny 7 ka voalahatra ho any amin'ny fandringanana. Manasanao aho arao le aorinan'ity fa tsara kokoa ny tsy nanaraka n'le faharoa toy izay mandingana n'le fahefatra. Misaotranao aho tianao Jesosy mahereza veloma tompoko.